fahavalo. Asan'ny apôstôly toko faharoany faina-20 ka hatramin'ny fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa izao ilaina ampilazaina ny jobelam-paminany hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no mangatsara mifanaiko amin'ny nofo rehetra. Ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany ary ny zatovinareo ahita fahitana ary ilay anditrareo amin'ny nofy. Ary ny mpanompo na lahy na vavy dia andatsarako ny fanaiko amin'izany andro izany ka dia aminany izy. Iza hoy ny aminany ianao averitsika asan'ny apôstôly faharoa ny faina-20 ka hatramin'ny fahavalo. Afaka miaraka mamaky isika azafato. Fa izao ilay nampilazaina ny Joela mpaminany hoe ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsarako ny fanaiko amin'ny nofo rehetra. Ary ny zanaka lahinareo sy ny zanaka vavinareo aminany ary ny zatovinareo ahita fahitana ary ilay anditrareo amin'ny nofy. Ary ny mpanompo na lahy na vavy dia andatsarako ny fanaiko amin'izany andro izany ka dia aminany izy. Teneno hoe za zay. Dia jereo koa leo akaikinao ianao koa zay hoe zay ny tena nataonao hoe ajaho tsara io leo akaikinao io fa mpaminany io olona eo akaikinao io misy autorité io rehefa miteny. Misy lehilahy eo mivavany rehefa miteny izy. Tamin'ny andro ny jobelam-paminany dia efa nilaza ny zavatra ho ataon'ny olona rehefa ho feno fanahy masina Andriamanitra. Dia hoy izy hoe ny fiainan'ny olona ho feno fanahy masina ny arinany dia manana lasa aminany izy dia ahita fahitana. Marina fa nizarazaraina samihafa ny fanomezam-pahasoavana. Fa rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra teo ianao dia farafakely ianao na ianao lahy na ianao vavy. Amen. Fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy maintsy na ny zatovinareo na ny lahanditrareo izany hoe tsy manavaka izy na tanora io na olon-dehibe io. Tsy manavaka izy hoe lahy fotsiny na vavy fotsiny fa hoy izy hoe na ny lahy na ny vavy dia aminany tsy ahita fahitana. Ianao zany. Olona akaikinao io tsy biby io. Izy tsy niteny hoe ny biby fa hoy izy hoe ny olona. Amen. Ny mpanompon'Andriamanitra. Ny faminaniana sy ny fahitana dia nataon'Andriamanitra mifanandrify amin'izao andro farany izao. Hoy ny tenin'Andriamanitra teo hoe any amin'ny andro farany. Hatramin'izay natany tany dia ny olona feno ny fanahy masina foana no vahaolana tao anatin'ny soratra. Ireo olona mahita fahitana ireo foana no nataon'Andriamanitra solution. Ohatra, jobelam-paminany no tenenitsika teo. Mosesy nataon'Andriamanitra nahita an'ilay azony rehetra izy. Nataon'Andriamanitra ny Mosesy Andriamanitra hoe andalo eo aminao aho fa esorony kapanao. Ireo olona rehetra nataon'Andriamanitra nahita vahaolana tamin'ny génération rehetrarehetra dia nataony nahita fahitana. Teneno eo akaikinao ataon'Andriamanitra mahita fahitana ianao hoe satria ianao dia vahaolana. Tonoko amin'ny anaran'i Jesosy ianao tsy mba le ianao mihitsy ilay olana fa ianao ilay vahaolana. Joseph nataon'Andriamanitra nahita fahitana. Nataon'Andriamanitra nanonofy izy hoe indray andro anony misy kintana anaky 20 mba raika 20 ny akohoka teo aminy. Hoy tamin'ny maraina matsanao hoe ianao rehefa mba miaina zavatra miavaka, rehefa manao zavatra miavaka dia ohatry ny heronan'ny olona. Tesitra miretam-po tamin'ny Josepha hoe iza koa ny akohoka eo anatrihan'io. Fa za miteny ianao indraindray ianao manana zavatra dia ohatran'ny tsy micomprendre zany ny olona. Za miteny ianao rehefa feno fanahy masina sy miaraka amin'Andriamanitra dia mivolona amin'izany. Tsy comprendre amin'ny fahasoavana eo amin'ny fiainanao mihitsy izy. David nataon'Andriamanitra nanonofy, nataon'Andriamanitra nahita fahitana. Rehefa te hanome vahaolana ny olona Andriamanitra dia mampiseho anazy fahitana ary mamela azy amin'any. Amen. Rehefa miteny izy hoe fahitana dia aza mieritreritra fotsiny ianao hoe mikipona ny masony. Ino misy an'izay misy helatra ngedaribe. Tsara an'izay fotsiny. Fa ilay fahitana dia hoe point de vue. Ny fomba fijery, ny fomba fahitana amin'ny zavatra anankiray. Izay dia lazaiko anao hoe ianao dia mahita fahitana. Iza rehefa nanofy
dia ohatra hoe nety tao anatin'ilay nofy ianao tamina toerana anankiray nentin'Andriamanitra tamina toerana anankiray mety hoe mbola tsy fantatrao mihitsy atsangany hoe tananao izy indray nefa tao anatina nofy dia nataon'Andriamanitra niresaka tamin'ny olona tsy apozinao mihitsy na mety mbola tsy hitanao na ataoko raha mety manam-pahefana na ataoko hoe zavatra ohatry hoe ianao hoe izy ary ty olona resaka ato anaty nofy ty atsangany tananao zao teneniko anao mahatonga avelan'Andriamanitra nofisinao afaka nitanterahana zao teneniko anao rehefa manofy zavatra ratsy ianao dia to dia tapao amin'ny anaran'i Jesosy fa Andriamanitra efa te hiresaka aminao zay nisy fotoana zay i pastery Anavavy petraka teny Besarety zay dia tsy nanana garage zay dia hoy amantsy amin'ny pastery andao asika hiresaka amin'ny ato amin'ny garage David dia apetrakatsika eo ny fiara dia tsy tafahoana tamin'ilay olona izahay fa ohatry hoe nandeha vacances izy mianakavy rehefa avy eo amin'izay dia niantso anay pastery Anavavy dia hoy izy hoe nahita fahitanao izy fa isa maky ilay tomobile zahay tsy nahita an'ilay message io izy nahita an'ilay izy inona tokoa tonga maraina ny andro vaky ilay tomobile tsisy ninona mangalarina tao anatin'ny mobile fa vaky fotsiny ilay tomobile mindraindray ianao mieritreritra hoe za efa nanao an'izany hoe za hoe nofinofin-dririnina kosa zany za manokana raha vao manofy aho hoe misakafo na mandeha buffet garantie arivo isan-jato to dia ny herinandro ao anatin'iny tsy maintsy misy fitahiana tsy takatry ny saiko foana ao aorianan'izay ianao zao mety hiteny ohatry ny pasteur tendakana ty fa manofy sakafo zao teneniko anao raha manofy andra iandro any hoe ianao le nanao buffet niaraka tampo hitadzay ianao fa zao ny olon'Andriamanitra dia olon'ny fahitana ianao ve tsy mbola nanao an'izany mihitsy hoe nisy fotoana ianao nandehandeha teny dia ohatra misy zavatra miteny tampoka ohatra hoe zavatra kely mandalo tampoka ao anatinao hoe mianjery ry zavatra ry dia ianao tsy miraharaha izy fa tampotampoka hoe izy mianjery na dia zavatra kely tsy izy dikany azy za miteny ianao aza misous-estime an-tenanao ianao fa ianao ny atao hoe tempolo ny fanahy masina teneny eo akaikinao inao zany hoe tempolo ny fanahy masina hoe ny olon'Andriamanitra dia olon'ny fahitana zany hoe vision sy point de vue na fomba fahitana zavatra anankiray manana vision ianao zany hoe aseho an'Andriamanitra zava-miafina na zavatra mbola ho avy tiany azadiny ary nampaherezikolona ankehitriny tamin'ny atoandro ny azadininao ny devoly tsy malala no avinao Andriamanitra miteny fa hotahina sy ambinina ho arahana famantarana sy fahagagana ianao ny devoly tsy mino an'izany fa zao teneniko anao satria izy tsy malala no avinao dia ianao ankehitriny aloha ny persécuteny ny lasanao efa fatany iny tena fatany nandinika tsara no lasanao mihitsy izy izy hoe ty taloha ohatra zao ty taloha efa nangalabola ty taloha efa naditra ty taloha kamokamo ny lasanao fatany fa no avinao Andriamanitra reryany mamaritra azy sy manana azy ary zay ny atohanao lehibe indrindra satria ny ho avinao tsy eo an-tanany fahavanonao fa eo an-tanan'Andriamanitra izay diferensan'ny olona mily sy matoky an'Andriamanitra sy ny olona tsy mametraka ny fiainana amin'Andriamanitra rehefa tsy apetraka ao amin'Andriamanitra ny fiainanao dikan'izany zany atopatopany rivotra sy ny ratseny iny dia zay tiany ale eo ny zavatra anankiray zay nampianarao pastery Antsomanay tamin'izay nakany Tamatavy tany amin'ny fiangonana any Tamatavy zavatra anankitelo izy ny zavatra miseho amin'ny kristiana ny atakany devoly dia ohatra zao ivelona ilay fahitana rehefa avy eo ny atakany devoly DSP nampianarao pastery an'ilay izy rehefa ohatra izy rehefa hiataky ny olona ny devoly dia miseduiranao izy ianao rehefa tsy azo tamin'ny séduction ianao ohatra ianao hoe ty zavatra anankiray be dia be ny olona nanankarena taloha fa tsy nitsina tampotampoka teo tsisy ninona tsy be dia be ny olona zay raisinay fa manao an'izay dia
dia gaga ianao hoe naninona azy satria ny séduire anazy ny devoly. Zay fa tadidiko hoe dia distraction ataony variana ianao. Taloha ianao mivavaka be tena tsy misy ohatranao, mitahina ianao, tena raha nisy olona mitahina satria olona natoko dia tsy nisy ohatranao. Fa rehefa nandeha tena ny fotoana dia distrait ho azy ianao. Variana tamin'ilay fitahina ianao, variana tamin'ilay ianao ilay lasa ifona, lasa ozy izy ny hoe tena mpaminan'ny Jehovah iny. Dia variana tany ianao adinao an-trano tompo fa ozy izy ianao hoe za amin'izay zao grand. Distraction. Tamin'ny voalohany ianao satria ianao nafana fo be tao amin'ny tompo dia tsy nitsina tao ianao dia nitahina Andriamanitra ianao dia iny amin'izay ianao fa tsy ao anaty sampana intsony. Taloha tsy nisy ohatranao rehefa miderina ianao tonga dia tafilitra ny olona. Mipatrapatraka ny ranomasinoana satria mahita fanatrehana izy vao eo ianao. Fa mitatsy aoriana nisy distraction. Ary za miteny ianao spécialité ny devoly ny distraire ny olona. Ifona io resaka téléphone io za miteny ianao distraction. Adiny firisan'andro ianao ny eo amin'ny téléphone, adiny firisan'andro ianao ny eo amin'ny télé. Ok, ary mijery barea ianao fa tsy ny barea ny tsy marana mandraparivo ny andro. Firy ny fotoana laninao amina zavatra tsy mampitombo ny hoavinao, tsy manatsara ny hoavinao. Za miteny ianao rehefa distrait ianao dia na le fahitana raha tsy hitanao intsony. Lasa zavatra lasa écran foana ny hitanao. Tsy hitanao le fitahina sy fanambinan'Andriamanitra fa le écran. Nefa hatramin'izao le écran mbola tsy mivadika volo fa mivadika distraction. Rehefa tsy azony amin'ilay distraction ianao na hery ny fady aminy. Efa mba mivadika hoe vidéo fampaherezana ny hita eo amin'ny Facebook sy eo amin'ny téléphone. Hiséduiranao indray izy, hiditra amin'ny séduction izy. Misy olona tsy azo amin'ny téléphone hoe resaka distraction fa azo amin'ny resaka vehivavy, ndara azo amin'ny resaka lehilahy, azo amin'ny resaka fitsangajangana, azo amin'ny resaka loka, azo amin'ny resaka zavatra hiséduiranao indray izy. Ianao le zaza nahay tsara iny tsinitsinina teo lasaina fa hoe voany adolan-tseto. Il t'a séduit ma fille, il t'a séduit mon fils, elle t'a séduit. Séduction. Ary tena rara rehefa tsy azony taminao anankiroa reo ianao persécuteny amin'izay. Ay, monsieur mafy be taoko tsy manam-boly ty anio. Raha tsy toetra ny devoly ohatrany ahoana ary ty rehefa tsy manana izy io mantsy dia mieritreritra hoe milamina be. Ohatrany ahoana ary ty rakitiako ny fahasalamany, ohatrany ahoana ary ty rakitiako ny zanany, ohatrany ahoana ary ty rakitiako ny fanambadiany. Persécuteny amin'izay ianao any amin'ny marary ianao ny atao. Tsy ho an'ny olona manana fahitana sy tsy ho an'ny olona manana faminaniana sy ny fahitana zany. Ny fahitana ao anatin'ny fahitana mbola vao miainga any fotsiny ny teknika ny devoly dia ianao nefa mahita sady. Ny fahitana dia manana discernement azy ianao hoe vao miainga avany dia efa fantatro, vao miainga avany. Ary pastera tena spécialité koa dia matsika manana pastera vao misy zavatra miseho dia efa fantany avy lavitra hoe misy zavatra ohatr'izao. Nisy fotoana mbola ozy mantsy pastera fa manino mantsika raha manao an'izao e le zavatra tsara be dia hevitra le izy ozy pastera mbola tsy resy lahatra amin'izany ohatrany tsy mety zany hevitra any ozy ty vadiko ty koa zany dia tsy mba miheriny hevitro mihitsy so ihany. Tamin'izay fotoana izay tsy kelikely an'izay herinandro tao aoriana an'izay nisy zavatra mipoaka dia ozy hoe andraiky akono so ihany. Rehefa feno fanahy ianao dia manana discernement ianao hoe misy danger tonga ny ambadika any. Amen. Za manona amin'ny anaran'i Jesosy hoe ninona zana-tsipika alefan'ny Satana tsy tonga eo aminao zany fa hitanao miambony fotoana. Hainao miala amin'izany. Vao miaingana ny fakapanana karazanina na karazanina dia efa hainao hoe ohatr'izao ny anaovako an'ity. Amen. Na ao anaty vavaka ianao na anatina sary mandala dia afaka omen'Andriamanitra fahitana. Rehefa manana zavatra mavesatra ao am-ponao iny ianao, zany tena anao mifandresen-dahatra iny efa fahitana. Manana tanjon'Andriamanitra
tahaka ny hoe tsy maintsy tonga ny akanana ny zanak'Israely. Izaho no teny ianao efa nanana fahitana Andriamanitra. Rehefa tantarany Elia dia hoy izy hoe mijery ve ianao dia hoe inona ny ao mbola voarao anao ohatran'ny felan-tanana. Izaho no teny ianao efa fahitana zany. Fa ny ohatran'ny raha ohatran'ny felan-tanana kely na vita oram-be. Ninona zavatra eo amin'ny fiainanao aza manamavo an'izany ianao. Ny olon'ny fahitana dia mahita ny eo amin'ny tontolo ara-panahy. Rehefa ianao no manofonofo biby amin'ny alina ka tsy hainao hoe inona ny dikan'iny, avy aty tongava aty dia tenenanao hoe inona ny biby. Ireo fenimpanopin'Andriamanitra mahay mamaly anao reo. Olona manana ny fahitana ao amin'ny tontolo ara-panahy reo. Rehefa le buffet rehefa sakafo dia dika izay miomany ianao. Taloha rehefa tambola kely dia mosy ny olona hoe raha vao mangididy olo ny tanana dia andray vola be dia ataotao eo amin'ny volo. Andreka koa fahitana vai izany. Falifaly misafosafo loha eo fotsiny satria tsy mba disy ny safosafo ny loha. Ny maminany, le maminany dia hoe teny ao ambany influence ny fanahy masina. Zaho miteny ianao mitandrema ianao ny amin'ny zavatra teneninao. Aza miteny any ankizy izany hoe nanaretina ma dia tsisy ho resaka mihitsy. Zaho miteny ianao olon'ny autorité ianao aza miteniteny foana. Zaho iny ama dia tsy ho tafavoaka mihitsy dia gaga ve ianao raha tsy tafavoaka mihitsy. Raha nadà, raha vavy ibebao ilay zavatra rehetra taloha ireny. Zaho angamba tenareo amin'izay, zaho angamba dia efa hody any amin'ny tompo vao maika ataon'ny tompo lava andro iainana be. Ny olona rehetra lasa daholo dia mbola eo. Aleo ianao alalina kely fa mazary ohatran'ny matory. Ny faminaniana ny teny dia misy fahefana ho an'ny olona miteny azy. Ianao mieritreritra fa hoe tsy misy fa za tena miteny ianao misy. Izao teneko anao Andriamanitra afaka ho tonga dia hozy izy hoe misy daholo ny zavatra rehetra fa miteny izy. Teneno eo akaikinao misy dika io zavatra teneninao io hoe. Aza miteny an'izany na mangatsika ary ny andro hoe raha tiantsika ty angamba dia tena tsy mitafa mihitsy ny ririnina ray amanontolo. Mody any amin'ny ray alohan'ny fotoana eo ianao. Tandremo ny zavatra teneninao. Ny olona feno ny fanahy masina amin'ny zavatra rehetra ambanana dia misy autorité. Ny teny dia mitondra fanasitranana. Ny teny dia mitondra fiainana. Ny teny dia mampitsahatra zavatra. Ny teny dia manetsika zavatra. Ny teny dia manome fiainana. Ohatran'ilay teneniko teo nataon'Andriamanitra. Ny secret amin'ny faminaniana sy ny fahitana dia ity. Na dia impossible azy dia ambarao foana fa ny fahambaranao azy mamadika anazy ho possible. Zaho miteny ianao manao ohatran'ilay pasteur anankiray sady amarana. Fitsikely olona 30 sa 70 ny tao amin'ny fiangonana. Dia hozy ny olona hoe ny tokoa miinsiste nefa nijereo fa zarana misy olona ho aminy. Dia hoy izy mantsy ny olona zahay anefa nahazo tany ngeza be. Zahay iny izao hoe fa hanangana hatramin'ny fiangonana. Dia neson'ny olona izy dia hozy izy ny olona hito ara vao mbola vao mandeha bisikileta ny andehanany hito isaky makany am-piangonana sady olona 30 zareo ny anao fiangonana. Dia isan'andro izy miteny amin'ny olona zahay anefa zao e. Dia veriny olona fa mandainga izy aika ny tontolon'ny fanahy efa matakatra fa hanan-javatra izy. Izay pasteur izay immeuble be ohatran'ireny any a Dubai ireny ny fiangonana. Amin'izao fotoana nenjehan'ny olona izy fa izao no teneniko anao anenjika anao foana ny olona ny amin'ny visionanao ny amin'ny fomba fijerinao. Hozy izy ny olona hoe miniminy foana milaza foana hoe anakarena nefa jereo. Zaho miteny ianao ho avy fotoana ho avy andro anakarena ianao dia misy ny jova vombelanao. Dia mba hanjanany amin'izay izao no miteny. Amen. Loatsika iara-kitsangana dia tiako ianao amin'ananao. Teneno hoe za dia olona mahomby, za dia olona manana fahatakana, za dia olona manana hevitra tsara, za dia olona mahay mitondra ny tokantrano, za dia olona mahay mandamina ny fiainana, za dia olona manana ho avy. Amen. Akipy ny masonao. Aza mijery ny hafa, aza maminanoa ny hafa fa ho anao aloha anjaranao zao. Raha eo
misaotranao any amin'ny teneniny eo amin'ny fiainanao, inona ny tianao? Zaho dia olona tafita, zaho olona mahita any Amerika, zaho mahita olona mahita any ampitan-dranomasina, zaho olona tsy mitsiriritra ny hafa, zaho olona motsiriridina, zaho olona olohany fa tsy horango, zaho olona mahatakajavatra, mahatsangany zavatra, zaho dia olona ikirakira zavatra tsara, zaho dia olona hatsangana zavatra tsara. Teneny eo amin'ny fiainanao zany. Asa varibariana aza mijery atsy anoloana. Raha io tonoako amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy, ho tanteraka ny faminaniana izay teneny eo amin'ny fiainany. Raha misy olona malala indrindra amin'ny fiainany Andriamanitra dia ianao misika izy, ary ianao no malala ny hoaviny. Tonoako Andriamanitra fa tsy mahazo voakasiky ny fahavalo izany no hoaviny indray matoa. Tonoako Andriamanitra fa olona anana zavatra tsara izy, olona hitarika sy misy impacta zavatra tsara ny tontolo sy ny fisiny. Tompo tonoako amin'ny anarana mahery Jesosy fa reto olona atsangano ny tananao, reto olona tsirairay avy reto dia anana fijoroana vavolombelona. Tonoako Andriamanitra fa ireo tanana rehetra izay mitsangana ireo, raha misy olona marary ka hametra tanana ny olona tsirairay avy reto dia tonoako fa sitrany izany olona izany. Tonoako Andriamanitra fa tsy mila fisehosehoana izy, tsy mila fihetsiketsehana izy, fa nizaniza marary kakasihana dia sitrany izany. Tonoako Andriamanitra fa reto olona reto dia tsisy olona afaka hanambany azy na hanamavo azy na hanao tsinitsinina azy, fa ny fisiny dia misy impacta n'aiza hoe. Atsangano ny tananao. Tonoako amin'ny anarana maherinao Jesosy fa izay zavatra kasihan'ny tanany reto olona reto dia tsy mba mety simba zany, tsy mety rava zany. Izay zavatra rehetra atao ny tanany dia mahomby, ary ahitany fiany miaina miaraka aminao, ahitany fiany zavatra rehetra atao ny tanany Jesosy eo. Tonoako amin'ny anarana maherinao Jesosy fa na dia toy ny fialan-tanana fotsiny aza ny fanantenana hitany ankehitriny, dia tonoako Andriamanitra fa eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy oram-batravatra fitahiana sy fahasoavana izany. Raha eo tonoako fa tsy ho nofinofy sy honohono ho an'ny olona tsirairay avy ny fitahiana sy ny fanambinana, ny fatafitana eo amin'ny fiainana, ny fananganan-javatra eo amin'ny fiainana, mahita zanaka tafita. Ary tonoako amin'ny anarana maherinao Jesosy fa tsy mahazo mahita ny fahafatesany zanany olona tsirairay avy eto antsika. Tsy mahazo mahita faharavana ny fiainan'ny olona tsirairay avy eto antsika. Tonoako Andriamanitra fa ny olona tsirairay avy eto dia misy autorité eo amin'ny vavany. Tonoako Andriamanitra fa rehefa ao ampiasany izy dia olona hoekena ny heviny satria manana hevitra tsara izy. Tonoako Andriamanitra fa ninina fitsiriritan'ny olona azy dia tonoako Andriamanitra hoe ametraka azy amina toerana ambonina landavina. Tonoako promotion eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy. Tonoako Andriamanitra fa afaka nikirakira arena izay mbola tsy nandalo teo amin'ny fiainan'ny tanany hatramin'izay ny olona tsirairay avy. Tonoako Andriamanitra fa izy dia tsy ho mpangataka fa ho mpapidrana eo amin'ny fiainana. Tonoako manokana amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy eto fa ny fiainana tsy mahazo mifarana raha tsy misy fijoroana vavolombelona. Raha eo marina sy matoky amin'ny teninao ianao no manome ny faminaniana, tsy amin'olombelona zany, tsy takatry ny olombelona zany, fa ianao kosa. Tonoako Andriamanitra fa ny olona apetrao eo alohanao ny tananao. Tonoako Andriamanitra fa reto olona reto dia olon'ny fahitana. Na mijery olana ary izy, opportunité ny olana eo anatrehana. Na mijery endrika faharavana eo amin'ny zavatra hafa ary izy, endrika opportunité anehoana voninahitra Andriamanitra ny olana rehetra eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Tonoako fa nizaniza manofy ampianarinao apetraka ao aminy ny faminaniana, mbola tsy miainga akory ny olana dia fahitan'ny olona tsirairay avy. Efa manana ny ento miady rehetra izy tompo hiatrehana ny olana sy ny fahavalo. Tonoako Andriamanitra fa nizaniza manandrakandrana mikitika azy dia efa ho hitany meloza izy. Amin'ny lalana mahery Jesosy no nanaovana izany vavaka izany sika rehetra.